ngambany tsy ho lava resaka na tafiresaka lava be fa tonga ngambany atao ady nombany kirejalahy zany dia ny masony potsehina fantatrareo tsara fa maro ny vaovao izay miely tato ato ataony manamboninahitra ambony mpitsabo iray ao amin'ny tambanjotra serasera maro samihafa. Ny ankamaroan-jahatra voaresaka ao moa zahatra tsy marina ary efa niparitaka izy kanefa ny fotoatiny zany rakitsara zany dia fanasaketana olona fanendrikendrehana olona maro samihafa ary anisan'izany ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana, eo koa le olo-trotra, eo mpanao gazety ohatranareo. Izay rehetrarehetra zay no nahatonga anay hoe alohany me fanampahazavanan-nareo satria lasa raha ohatra ka tsy manome an'izay fanampahazavana zay zahay dia lasa feon-dakiloha sy tokana no heninareo. Tsy izay nefa ny tiana tongavana fa mba maheno koa nareo inona marina ny tena votoarina tiny le zavatra voaresaka ao anatin'ireo rakitsara ireo, inona amin'ireo no marina, inona amin'ireo tsy marina, dia misy fanazavana amin'izay inona ny tsy fahamarinana miaraka amin'ny profo izay ilaina mahakasika amin'izay. Ngamba ny atomboka amin'ny tenako satria za no araky ny tenin'ny talian'ny seraseran'ny ministera amin'ny foloalindahy teo za no vice amiral Assane Mariviano, secrétaire général ny ministera ny fiarovana foloalindahy moa zany amin'izao. Izaho do voatendry tsy hoe voatendry zay voatendry ihany satria ny fahendrena ny filohan'ny komity mpitantanana amin'ny ty senisoty dia tsy anarana no tendrena fa ny asa, zany hoe tsy désignation nominative fa désignation fonctionnelle. Raha olona hafa no teto amin'ny toerako teto secrétaire général hafa dia iny secrétaire général iny ihany no filohan'ny komity mpitantanana nyty hôpitaly senisoty. Zay zany aloha hazava tsara fa fonctionnelle izy fa tsy nominative. Ny mombamomba anah ngamba no ampitaiko aminareo dia amin'izay ho hitanareo ihany mba hahafahanareo tonga dia manao hoe inona ka iny voalaza n'ilay rakitsara dia inona ny tena izy, satria mino hafa ngambany za mahafantatra ny tenako manokana. Za dia nivoaka tamin'ny andiany manokana fahavalo tao amin'ny akademia miaramila 8e peloton spécial, satria izay le niteneniko teo tao amin'ny rakitsara zay miely dia hoe miray andiany ndray mihira tamin'ny tale général teo aloha ny tenako zay diso, satria ny tale général ny hôpitaly miaramila senisoa teo aloha dia nivoaka tamin'ny andiany manokana fahasivy, zany hoe zandrinay zany. Donc zany tsy marina le filazana hoe niaraka nivoaka tao amin'ny akademia miaramila ny tenako sy ny tale général ny senisoa teo aloha. Manaraka an'izany ny tale général ny tale teknika lefitra izay io manamboninahitra ambony mpitsabo io dia mbola amperinasa izy amin'izao. Inona ny antony? Satria io olo io dia mbola tsisy fanapahana na arrêté navoaka ny ministera ny fiarovam-pirenena ny ministera ny foloalina nanala azy amin'ny toerany, fa amin'izao kosa izy tsy tonga ny asa nanomboka tamin'ny andro izay nampiantsoany ireo mpanao fanadihadiana tany amin'ny Tobra Tsimandrava, tsy tonga ny asa izy tamin'io andro io dia nitomo avy eo tsy tonga ny asa izy dia nandeha ny fanadihadiana dia mandrakity ny androany fa mbola tsisy an'izany arrêté manala anazy amin'ny izay asany izany. Fa kosa ao anatin'ny sarita mifehana manamboninahitra na manamboninahitra ambony na manamboninahitra généraly dia mandeha ihany ny fotoana fe-potoana, izany hoe misy fe-potoana ahafana manao absence non motivé hoe tsy fahatongavana
tsy voamarika na re tsy voapofy. Dia avy eo miditra amin'ny mialaladala koa mandeha fotoana dia avy amin'izay hoe absence miala amin'ny absence temporaire non motivée dia miditra amin'ny désertion en temps de paix, zany hoe désertion amin'ny tany tsy miady satria efa mitombo le fotoana zay tsy mahay ho azy sy tsy nandraisany ny asany satria fantatsika tsara fa avy eo nitsoko io olo io dia nandefasany sampana mpanao fikarohana tany gendarmerie tany amin'ny Tobra tsy mandrava avis de recherche izy, zany hoe filazana fikarohana ary mandraky tiany androany mbola tsy hita izy dia tapotapoka teo nisy an'iny rakitsara iny niely tato anatiny tambanjotra tseratsera tsy anao ataoko hoe fanamarinana fao be anjanjahatra ny teneniny rehetrarehetra mba ataoko eto fa zany hoe mety songaiko ihany tsirairay amin'ireny fanakianana zay tsy maripototra nataony ary naheliny tao amin'ny tambatsotra tserasera reny. Ohatra fotsiny zao misy reresaka hoe nanomboka nidirany tato no ny roborobo be ny trésorerie ny hôpitaly Sinsou tsy maharin'izany tompoko satria io olo io manamboninahitra ambony tsabo niditra tato tamin'ny volana septembre 2023. Ny firoboroboan'ny trésorerie teto anivon'ny hôpitaly Sinsou dia nanomboka mai juin 2023 satria voatendry tamin'ny volana martsa 13 ny tale général vaovao. Tale général vaovao dia ny professeur médecin général Laoudi izy no voatendry ary mitondra fanovana be da be izy mba tsy hoe mitoraka voninkazo aminy fa i raha mahita ary hita ny ezaka rehetrarehetra zay nataony raha tsy teny fotsiny afa-tsy misy logiciel vaovao zay napetrany ao amin'ny bureau de session afana manara-maso ny vola miditra sy mivoaka zany hoe miena be da be ny perte en ligne mikasika an'izay vola miditra sy mivoaka zay fa izay nisy koa fahatongavan'ny scanner tamin'ny mois de septembre 2023 ary io no ararotin'io manamboninahitra ambony mpitsabo hoe za tonga tao nyroborobo ny trésorerie ny hôpitaly fa ny fahatongavan'ny scanner vaovao teto anivon'ny hôpitaly no nampitombo an'izay vola niditra tao amin'ny trésorerie ny hôpitaly zany hoe zany ny fanandrify tamin'ny fanendrehana ny tale teknika lefitra io manamboninahitra ambony mpitsabo ny fahatongavan'ny scanner dia misy fiovana tamin'ny fahatsarana ny trésorerie tato amin'ny hôpitaly. Misy ihany koa ny fanasoketana isan'izany ny tenanay tato an'izany hoe nanodikodina vola mitetina 400 millions d'ariary. Misy vola voadikodina zany ato na zay ninam-bola na ny tale général teo aloha no nanodikodina ny vola. Tsara ho fantatrareo rehefa nanao ny famindram-pitantanana zahay sy ny secrétaire général teo aloha zay nodimbiaso tsy hita taratra tao amin'ny famindram-pitantananay zany hoe misy vola voadikodina zany. Donc zavatra tsy maripototra zany satria ny CRCM cotisation retraite caisse militaire dia ny agent comptable ihany no afaka manao ny fandoavana an'io ary alohany any amin'ny trésor public fa araka voalazan'le rakitsara aloha any amin'ny any faravohatra ny CRCM sy ataony représentantny tato amin'ny hôpitaly. Misy zavatra ihany no somary
mampalasa kely ny saiko ngambany tsy mahadiso ana raha ohatra ka mitelikely aminareo a satria natalanjona ihany izy fa aleo ataoko mihitsy le genèse n'izy hoe décret 2001-264 ty izay nivoaka tamin'ny 28 mars 2021 amin'ny chapitre 2 section 1 article 5 vakiko aminareo mihitsy hoe iza daholy no anatin'ny conseil d'administration ny hôpitaly Senso. Vakiko amin'ny teny vahiny izy ty fa azavaiko ihany amin'ny teny gasy. Le conseil d'administration comprend les membres suivants: le président désigné par le ministre chargé des forces armées, io le secrétaire général, miampy commissaire au gouvernement issu du contrôle financier, c'est le ministre de l'économie et des finances manindry azy, ary io de inspecteur général de l'État. Zay ny faharoa. De ministre forces armées koa manindry olona roa samihafa manampy an'le voatondro tetsy ambony de ny directeur central de santé militaire ndray de ny DAF ministère ny forces armées ny faharoa. Manampy an'ireo olon'ireo misy membre telo amby folo. Anatin'izay membre telo amby folo zay misy représentant ministère chargé des finances, misy représentant ministère chargé du budget, misy représentant du ministère chargé de la santé, misy représentant chargé de la fonction publique et des lois sociales, misy représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, un représentant de l'état-major de l'armée malagasy, zay ny sous-sem en charge de l'organisation no voatendry amin'io, un représentant du commandement de la gendarmerie nationale malagasy, de ny lefitra voalohany commande ny gendarmerie pirenena no misolitena amin'io, de misy organe consultatif au niveau an'ny Senso, de misy représentant personnel miaramila, de misy représentant ny personnel civil. Zay no membre ny comité fitantanana conseil d'administration ny hôpitaly. Fa kosa zay le mampahatalanjona kely ana, reto olona hitanareo reto mivory foana rehefa misy fivorian'ny filankevim-pitantanana. Zany hoe misy membre telo amby folo miampy an'le olona désigné anankitelo, miampy ny DG tale général ny l'hôpital, ny tale général lefitra l'hôpital, ny tale ny technique, ny talen'ny fitantanana, ny talen'ny fitantanana lefitra ary ny tale technique lefitra. Lefitrin'io général io zany. Io olo nefa no amba tany no mahatonga nyty resaka mifamaofao be ty. Ny mahatalanjona anahy de zao mivory foana izy miaraka aminay, manatrika ny réunion rehetrarehetra zay ataonay intelo farafakely na inefatra isan-taona. Tsy miteny izy, tsisy fahana-takonam-bava eo, afaka miresaka daholo rehetrarehetra, afaka manontany raha vao misy mampiahiahy de manontany hoe ahoana zao, afaka miantefa na mitakle tale général lefitra, na mitale général, na mitale technique, na mitale ny fitantanana. Tsisy fanakianana. Ny zavatra any asaina somary misitaka kely zareo rehefa hivote an'le zavatra proposé ny hôpital amin'ny conseil d'administration, eo no asaina misitaka satria tsy miparticipe amin'le vote zareo. Avy eo miverina miditaka telo amby roapolo sy roa arivo volana septembre tonga tato maninona androany 3 mai sa 4 mai androany fatsaiko tsony daty 4 mai dimy amby roapolo sy roa arivo no voaka zay rehetrarehetra zay. Zay no somary mahatalanjona anahy kely raha nahita nanatsikaritra zavatra tsy milamina tokony efa nivoaka angambany zay tany amin'ny faraparan'ny volana telo amby roapolo sy roa arivo na fiandohan'ny volana efatra amby roapolo sy roa arivo, tsika nefa zao taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Mety anareo angambany no anazava mety mazavazava kokoa aminareo lizy, en tout cas somary mahatalanjona kely ihany. Eo koa voaresaka atao raha resaka fanasoketana de misy ny madama anankiray zay voatendry officialy ou attaché de presse ministère des forces armées de tsy izy zany Faramatoa Griffine.
zay voasiketa miaraka ministera foloalinda tsy ako inona ninona sakaizaninona ninona mahazo avantage zay zao no mahita an'izany misy avantage ve raison'io particulière raison'io madama io ao amin'ny ministeran'ny foloalinda tsy mahita an'izany zahay anaporofona an'izany tsotra fotsiny io raha matoa mipetraka somary lavidavitra eny Antananarivo ny asanareo nefa ndraindray amin'ny andro alina mbola mandeha foana dia rehefa manaritra anazy modeny indray somary matahotahitra izy dia ny ministre délégué en charge de la gendarmerie no nanome azy aleo meko anao reto mba hiaro ny ainao sao dia misy maninonina ianao rehefa mody anatokantrano afaka manao ny asanao amin'ny alina inao fa fantatrareo daholo angamba ny nahafantarana an'izay madame Griffine zay dia manao ny fandaharana isaky ny lahady indray mandeha isaky ny volana zay manao reportage izy mikasika ny hery fiarovana sy ny filaminana eo anivon'ny ministre zay no anaran'ilay fandaharana zay ataony ministera ny foloalinda gaga fa fana soketana fana ratsiny vaovao tsy marina daholo fa fitiavana fotsiny miteniteny zavatra zay tsy tokony hisy ary tsy misy mihitsy no iresahana an'izany maromaro ny zavatra teneny zay efa teneniko aminareo teo hoe tsy ho tany isaiko eto daholo fa ny ambangovangony fotsiny no resahako aminareo mikasika ny finanam-bola ny secrétaire général ny tenako sy andriamatoa ministera foloalinda raha zany angamba ny mety efa navidy sambo adiko ny budget ny hôpital des budgets autonomes gestion autonome ny komity tantanana conseil d'administration no manapaka ny rehetrarehetra na ny fampiasana ny vola zany na ny zavatra hoetretina ho atao hoe anatsara ny rindrina na andoko na ohatr'izany tsy maintsy ny conseil d'administration no manapaka azy tsisy afaka mandray fanapakevitra satria zao SG za PCA de tonga de aka vola ohatra ao amin'ny trésorerie tsy afaka manao an'izany mety eo ihany angamba ny monsieur le DG iantsony gendarmerie de refait an'io rangaha io fa tady vadika ny adohany tiako tenenina de tsy afaka manao an'ino na de ataontsika hoe sanatry in'izany nanana an'izany eritreritra zany ny tenako sy ny tenan'ny ministre ny foloalinda de tsy afaka manao an'izany zay satria feheziny le satany fe ty hôpitaly miaramila semso ity nisan'ny voateny koa ngamba ny songaiko ihany ty nisy fahafatesan'ny olona mamo teo ivelany teo de nagaga nefany a tonga de toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo ray tonga de tao no nakatona alaina daholo ny entana tao de nakatona le fivarotana natao an'io manamboninahitra ambony mety anytany anareo ngamba nza hoe raha ohatra ka mety mivoaky na tsy haiko hoe zoma magnifika kely sabotsy de nisotrosotro tany nefany a io olo io maty devant ny hôpitaly te taiza moa nafatarina fa tokany sotrony tamy toerana ohatra zao io no nafaty anazy na tonga anazy mamitapo tonga de efa diligenté hoe ato mampieritreritra kely any tonga de io ny tondrana maramila nanaovana ohatran'reny tsy haiko ambuscade reny satria misy intérêt-ny hafa zay anjaranareo nikarika ny momba an'izay intérêt an'izay na tonga an'io fivarotana io nakatona anisan'ny zavatra voalaza tao anatin'le rakitsary na ely ao anatin'ny tambanjotra tserasera daholy izay maromaro izy ao misy ny resaka salama fifandraisan'ny hôpitaly amin'izany salama zany tsisy resaka financier mihitsy fividianana fanafody sy entrant zay ampiasaina ato zay no ataony DG par intermédiaire ny DAF sy ny DAFA no ataoko hoe zay no relation financière ananana amin'ny salama fa tsy manana relation financière amin'ny salama zany ny ato amin'ny hôpitaly zay ngamba ny raha ohatra ka fitipitinina fohifohy ny zavatra rehetrarehetra voalazany tao amin'ny rakitsary
zay naparitany teny amin'ny tambanjotra serasera reny.